manoloana ny toedra raha misy a eto amin'ny firenena kehitriny izay enatra sy fahasorenany ny mpitondra izay manao kajy politika mijery an-trano fotsiny ny tombontsoa azy. Ny zava-misy anefa ilain'ny firenena dia mahita izahay fa mila mpitondra tena olo-mpanjakana matotra mijery ny tombontsoam-pirenena ny malagasy rehetra. No ireto anton-javatra manaraka ireto izay hitanay fiarahamonim-pirenena dia nisavorivorona teraky ny fanalana ny praiminisitra teo aloha izay niteraka fahafahambaraka ho an'ny firenentsika sy ho an'ny vahoaka malagasy. Eo ihany koa ny trafika sy ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena maro samihafa misy eto amin'ny tanitsika, kanefa ny vahoaka dia ao anatin'ny fahatrana lalina. Eo ihany koa ny fahalainan'ny fitondrana ametraka ireo rafitra izay everina sy hita fa mampiatra ny tsy fitanilana sy ny ara-drakony eto amin'ny firenena amin'ny fampiarana ny lalàna toy ny fitsarana manokana momba ny ady amin'ny kolikoly ohatra. Ao ihany koa ny birao nasionaly hiadiana amin'ny fivarotana sy ny fanararaotana ny olona na ny fitsarana ireo manam-pahefana ambony izay mifanohitra tanteraka amin'ny fanambarana nataon'ny filoha ny arahantsika nahita tamin'ny propagandiny teo imason'ny vahoaka sy manoloana ireo mpiara-mombonantoka. Ao ihany koa ny fahalainana amoaka ny lalàna momba ny mifeny serasera eto amintsika. Ny rahantsika naheno moa teo fa nilaza ny filoham-pirenena fa hanao an'izany code de communication izany, kanefa tiana malasa ny saina dia hoe atraizy tsy ho any amin'ny fiarovana ny tombontsoa manoka ny mpitondra ve no entiny hazakazahana anaovana an'izay hiara-mahititsika. Eo ihany koa ny fandroana sy famindran-toerana andreo tompona ndraiky mpanjakana ambony rehefa mijoro izy ireo ka hita fa manelingelina ny tombontsoa manoka ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Etsy an-tanizany ny andrana fanalana ny filoha nataon'ireo solombavam-bahoaka sy saika fandravana izany rafitra izany izay nisy ambadika kolikoly avo lety. Ny fitiavan-tena mpitondra hita amin'ny fampiasana tafahoatra ny kinamanamana ny kiantrano an-trano sy ny fampiasana ny kolikoly mahakasika ny sem-panjakana rehetra. Dia tsapa ary fa mbola tsy matotra ny mpitondra antsika ary mialatsa-danja ny androm-panjakana ambony toy ny fiadidiana ny repoblika, ny gouvernemanta, ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-doholona ka lasa enatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ireo rehetra ireo no nahatonga nay fiarahamonim-pirenena manao sonia ity fanambaran'ity anaitra sy ampatsiaka indray ireo mpitondra amin'ny ambaratonga rehetra fa nomena andraikitra sy nampindramina fahefana izy ireo ka tokony anao tamberina andraikitra amin'ny fanaovana vaindohan-draharaha ny tombontsoa ny vahoaka. Ny mpanao politika dia tsy mikajy afa-tsy ny fifidianana fa ny olo-mpanjakana kosa dia mendrika sy ny saina ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka. Tsy mitsambi-tongana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao, tsy manan-kanteherana ny mponina anka miady rery ary tsy hita mitaratra intsony amin'ireo izay mitondra azy izay mbola mandova ny fomba fiasan'ny tetezamita ny hoavy mamiratra, miamahanitra sy miahosa isan'andro ny mponina noho ny tsy fisian'ny politika ampapandrosoana sy ny sosialy tena maharitra sy azahoana tombony vaingana. Nefa ny firenentsika dia manan-karena sy tsiritin'ireo vahiny fatratra azy. Mijana ho mpanao politika mpamihina vina sy mpanao tora-po fotsiny ihany
ny mpitondro mahafantatra mazava ireo olana misy ary manao kabary feno toka sy fampanantenana kobaka ambony vavahady kanefa toa tsy hity izay vahaolana mivaingana sy azo tsapaitanana ho an'ny fampandrosoana izay fototry ny antom-pisian'izy ireo sy ny lokalokany talohan'ny natongavany teo mitoerana mbola hiandry hatramin'ny oviana ny malagasy an-tapitrisany fanampiny ilatsaka ao anatin'ny fahantranan lalina indray ve vao hietsika sy hovonina ho mpitondra fanjakana marina sy mendrika ireo mpitondra to faly manilika sy mifanilika andraikitra fotsiny ny mpitondra antsika amin'izao fotoana izao eo anatrehany tsy fahombiazana sy ny tsy fisiam-bokatra izay ajakan'ny fahantrana sy ny kolikoly ny filoham-pirenena manovaova ny mpiara-miasa aminy toa tsy mahatsapa fa izy no tompona andraikitra voalohany amin'ny raharam-pirenena misy fomba fitenenana izay mahazatra antsika malagasy manao hoe ny mpandrafitra tsy mahay dia milaza fa ny fitaovana foana izay ampiasainy tsy lavirazy ny fanovana matetika nefa dia mitarika tsy fahamarina toerana ara-politika sy ara-pandrindrana ary fahatarana eo amin'ny fanaovana raharaha ka manimba ny fiainam-pirenena indrindra ny tombontsoam-ponina eny fotony ny vahoaka moa etsy an-dany efa valaka sikivy noho ny fihetsika tia-tena izay aseho ny mpitondra azy izay hita fa tsy feno fahamatondrana zary faneso fanarabo ny any ivelany sika ka to menatra ny vahoaka ankehitriny ary ny fanapahan-kevitra andray ny fivorian'ny firenena amin'ny teny frantsay dia mampanontany an'izay tena lahara-pahamehana petraky ny mpitondra satria iaraha mahita ny fandaniana ho amin'izany izay hita fa mihoapapana tokoa anefa niady amin'ny tsy fampianaran-tsakafo izay mahazo ny akamaroan'ny vahoaka toa tsy mba mahazo anjara tandrify amin'izany ny fanazavana fa izy tambery-midy ho azy ao aorianan'ny fivoriana io ka ampiakatra ny fahampiainan'ny vahoaka izay efa tafahitsika larina tokoa dia tsy maharesy lahatra loatra hatreto tokony hamenatra ny fanaovana sarisary-piarah-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana izay tsy mihevitra afa-tsy mitombotsoandreo vahoaka izay tsy mihevitra ny mitombotsoandreo vahoaka tena sahirana tsy mihevitra fa tsy ny aferany ihany sy ny fifidianana ho avy indray ny mpitondra antsika amin'izao fotoana izao maro ireo fanapahan-kevitra izay mifanipaka toa mampiahiahy raha resana manokana ohatra ny vinavina ny anendrena ireo sefim-pokotany fa tsy ho fidiana ireo mponina ao aminy ny fanendrena amin'ny praiminisitra vaovao izay inona fa ny malaza tamin'ny fampandaniana andreo be ny tanàna sy ny loholona avy any amin'ny antokony mpitondra dia isan'ny mampiahiahy ihany koa ny fanambarana nataon'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny 6 février 2024 lasa teo dia efa nanamafy sy nitaky ny analan'ny filoha andreo mpandoto rano manodidina azy izay tsy mihevitra fa tsy mihevitra no an'ny tombontsoan'ny firenena ny ampiatona ny fanendrena sy ny fanalana tsy mitombona ary tsy ara-drano ireo tompona andraikitra ambony sy ny tsy tsabana amin'ny rara manokana eny anivon'ny fitsarana sy ireo departementa samihafa koa afatra ary no atsipinay ho anareo eo anivon'ny gouvernementa vaovao izay mitsangana amin'izao fotoana izao ho anareo mpanao politika ho anareo mpitondra mila mpitondra fanjakana tena tia tanindrazana manana vina sy mahafantatra mazava tsara ny lalana izay hitondran'ny firenena hitondrana ny Madagasikara ny olo-pirenena rehetra olona mahay maneho amin'ny alalan'ny asa ahitam-bokatra ary azo refesina fa sarotiny sy mitsinjony malagasy avy any amin'ny faritra rehetra hatreny fotony ka hatrany amin'ny distrika tsirairay avy fa tsy sanatria
any amin'ny tanàna zay niavian'ny fianakaviany mpitondra irery ihany fotsiny akory. Mahatsapa ihany koa ny filana fototra toy ny asa, ny fanjariana ara-tsakafo, ny trano fonenana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ary koa ireo olana eo amin'ny fitsarana, ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fahalalana fototra, ary koa ny fiarovana ny olona sy ny fananana. Olona tompona andraikitra sy mahatsapa n'izany atao hoe tamberina andraikitra ka mametraka ny famahana ireo olana rehetra ireo, ola ara-pahamena sy mitady vahaolana azo tsapaitanana. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny fijerena akaiky no enti-manana eo am-pelantanana ka manajanona fandaniam-pona eo am-papany eto amin'ny firenena mba tsy hanavesatra ny taranaka ny orina. Izany mpitondra fanjakana tia tandrazana sy mendrika izany dia miasa sy tompona andraikitra feno amin'ny ataony rehetra, mahay mametraka avo ny fahasahiranam-poniny mihoatra ny azy manokana. Tsapan'izy ireo tsara izany atao hoe asa fanompona tsy hitadiavana tambiny eo am-papany. Olona maneho fahasahiana politika ka mandray fanapahan-kevitra matotra toy ny fampiarana izay lalàna tsy noraharahiana sy nampiarina hatramin'izay, na izay tsy asin-danja amin'izao fotoana izao nefa mety hitondra soa any aoriana. Olona vonona manatanteraka ny sitrapo izay nampanantenainy sy izay lazainy amin'ny fotoana rehetra, mahatoky satria mitondra vokatra azo tsapaitanana sy mamary ny filan'ny vahoaka ao anatin'ny fanajanana rariny sy mihitsiny. Mahatsapa tokoa fa mendrika sy anana mpitondra mendrika afaka manome voninahitra any Madagasikara. Ny fiarahamonim-pirenena malagasy ary izay manao soni an'izao fanambarana izao dia mampatsiahy hatrany ny andraikitra izy ireo amin'ny mahandra ny firenena azy dia ny fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka. Tsy azo ny fiarahamonina politika lavina na ararotiny satria izy ireo manana iraka miaka sy handray fahefana amin'ny alalan'ny fanabeazana maha-olom-pirenena sy ny vokatra azo tsapaitanana eo amin'ny fanasoavana ny vahoaka. Mandra-pahoviana ary no mbola hitohizany fitantanana, tsy mandeha lalana sy tsy ahitambokany.